ity fotoana manokana ity indray. Raha hiteny amin'Andriamanitra indray androany hoe inty dia hijery sasena hoe miaino tsara. Mialohan'ny hirosoana tanteraka dia manasa anao handeha aloha hiaraka hivavaka. Andriamanitra iray eo, misaotra indrindra ny amin'izao fotoana manokana izao. Misaotra satria mahazo antoka izahay hoe efa manomana fitahiana hery ho anay indray ianao anatin'ity fotoana ity, ka ny fanahinao masina no angatahanay hitarika anay. Misaotra indrindra amin'ny anaran'i Kristy. Amen. Ny horesahana dia hoe miaino tsara raha maly amin'Andriamanitra hoe inty aho. Ao amin'ny soratra masina, ao amin'ny Jaona 10 dia ny 7:20 dia misy an'izao andalatsoratra izao. Jaona 10:7 dia manao hoe ny ondriko miaino ny feoko ary izaho mahalala azy ary izy manaraka ahy. Ny fiainana dia efa mifamaofao eo ihany. Ary eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona dia tena zava-dehibe ny hoe mahay miaino. Tsy tsapanao ve izany hoe sarobidy mihitsy ary tena manan-danja ny raha miteny ka misy miaino. Tena sarobidy ho an'ny olona iray izany ny hoe raha miteny izy dia noana tanteraka. Ilay miaino izany amin'izay fotoana izay mamela ny zavatra rehetra atao ary miaino mandinika izay zavatra lazainy anankiray. Ary niza ny tsy henoina dia mety alahelo, mety ho tezitra mihitsy ary satria tsisy miaino. Fa manoloana an'izany anefa dia mba tiana mametraka ny fanontaniana hoe zasenao tokoa moa manahoana rehefa miaino an'Andriamanitra. Ny zava-misy mahazatra manko izany izao dia lasa zara raha velantsika amin'ny teny sisa Andriamanitra. Fa zasenao maika amin'ny asa, maika amin'ny rotorotom-piainana. Fa izao androany andeha hotsaroana fa Andriamanitra dia vonona mandrakariva ny resaka amiko sy aminao ary amin'ny fotoana rehetra. Ao amin'ny soratra masinao ihany, ao amin'ny Hebreo 1 dia ny 1:1-2 dia misy tenin'Andriamanitra manao toy izao. Hebreo 1 dia ny 1:1-2 manao hoe rehefa nampitenenin'Andriamanitra tamin'ny razana fahiny ny mpaminany tamin'ny andro samihafa sy ny fanao samihafa, dia amin'izao andro faran'izao kosa no nampitenenany tamintsika ny zanany izay voatendry ny hompandovan'ny zavatra rehetra. Izy no nahariany izao tontolo izao. Eto izany ny Baiboly dia milaza fa efa hatrizay Andriamanitra no niteny tamiko sy taminao, no miteny amintsika olombelona. Ary amin'izao vanim-potoana misy asa ianao izao mihitsy dia mbola tsy mitsahatra miresaka amintsika amin'ny alalan'ny zanany Andriamanitra. Ny zava-misy anefa hoy isika dia mifamaofao be ihany. Manoloana an'ireo tabataba maro be, manoloana an'ireo rotoroto isan'andro, ny asa mandraraha izay sahanina, dia mipetraka ihany anie ny fanontaniana hoe mba afaka miaino tsara an'Andriamanitra, mba afaka miaino ny feon'Andriamanitra tsara ihany ve zasenao? Raha verina ilay tenin'Andriamanitra tery am-piandohana dia ny Jaona 10:7 dia nanao hoe izao ilay lazain'Andriamanitra izany hoe ny ondriko miaino ny feoko ary izaho mahalala azy ary izy manaraka ahy. Izany hoe raha ondriny izany zasenao dia tokony hanahoana? Tokony hahalala iaino ny feony ary izy kosa mahalala anao dia zasenao manaraka azy. Petraka ihany koa ny fanontaniana hoe fa ahoana ary izany ny halalana ny feon'Andriamanitra? Dia ny voalohany indrindra amin'izany dia ny fifandraisana. Ny fifandraisana no mamaritra an'izay. Raha ka ohatra zasenao izao dia Jesosy tamin'izy tety an-tany dia nanana fahazarana ny fandray tamin'Andriamanitra ary voalazan'ny Marka 1:30 fa isa maraina izy no mifandray amin'Andriamanitra. Anisan'izany ka io fifandraisana io no nanampy betsaka an'i Jesosy nanavahany an'ireo feo rehetra nandalo tao an-tsainy nandritra ny tontolo andro izay natrehany. Ary izany no nanome hery azy hiatrehany an'ireo toe-javatra rehetra tamin'ny fiainany ka ho azy ho anao ihany koa. Jesosy ary zanak'Andriamanitra velona nanao toy izany. Indrindra moa fa zasenao andeha koa tsika mba hanao fanandramana, andeha hanome fotoana misimisy kokoa an'Andriamanitra mba hahafahany miresaka amiko sy aminao, andeha hanokana fotoana hiainona azy mba hahafantatra ny feony marina. Ka
Ndao izany ho hatsaraina isan'andro ihany koa izany fifandraisana amin'Andriamanitra izany, dia hahay ny feony sasainao, tsy ho diso lalana sasainao satria hiavaka ny feony amin'ireo feo rehetra izay ao amin'ny feony fieritreretantsika ao. Ankoatra ny fifandraisana dia ndeha ho amafisina ny famakiana ny soratra masina, ny baiboly, satria ny baiboly no mirakitra ny tenin'Andriamanitra, dia mba hahafantarana ny feon'Andriamanitra dia ao anatin'ny baiboly no ahitantsika izay lazainy, dia andeha ho amafisina mba hiainona azy, satria rehefa mamantatra ny feon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny zasainao dia tsy tahaka ny hoe miaino fotsiny, fa izy dia miteny amin'ny alalan'ity baiboly ity. Ao amin'ity baiboly ity, ao Petera 2:1, 9:20 sy ny 9:20 dia misy an'izao. Voalaza izao hoe fa fantatrareo voalohany indrindra fa ny famohan-kevitry ny faminaniana ao amin'ny soratra masina dia tsy efa ny fisainan'ny olona fotsiny ihany, fa tsy nisy faminaniana avy tamin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra, fa avy tamin'Andriamanitra no nitenenan'ny olona arak'izay nitondran'ny fany masina azy. Dia mazava izany, mazava ny voalaza fa ny baiboly dia tenin'Andriamanitra, dia andao ampitomboana ny fianarana, ny fanandramana mba handray iaino ny feon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny baiboly. Dia feo izay hitondra sy hitarika asainao amin'ny fiadanana, hanoro asainao ny lalana tokony aleha. Ao amina asa soratry ny mpanoratra kristianina iray antsoina hoe Ellen White, ao amin'ny hoe fampianarana kristianina iray izany, dia misy an'izao teny izao hoe amin'ny alalan'ny fandalinana ny soratra masina hono ary amin'ny alalan'ny vavaka ny kitsipo dia afaka mandre ny hafa ny ho azy ireo, izany hoe ireo izay ilay mamaky izany, dia manao hoe ihany koa hoe mangina ary fantaro fa izao no Andriamanitra. Izany hoe torolalana izany ary mahasoa asainao raha hiainana fa ny baiboly manko dia feon'Andriamanitra miteny amiko sy aminao toy ny hoe afaka mandre an'Andriamanitra amin'ny sofina izany mihitsy asainao raha mandray an'ilay teniny mivantana ato. Ka ny ampirisihana asainao izany teny anokana fotoana bebe kokoa ho amin'ny fandalinana ny baiboly mba hahafantarana ny feon'Andriamanitra ary azo nantoka ny amin'ny torolalana ahitana fahombiazana noho izany. Ankoatra ny fifandraisana, ankoatra ny fandalinana ny baiboly dia eo ihany koa ny zava-miseho amin'ny fiainana isan'andro mba hanampy asainao koa izany amin'ny ahafahana miaino tsara ka mahafantatra ny feon'Andriamanitra. Ao amin'ny baiboly ihany, ao amin'ny Apokalipsy 3:20 dia misy an'ilay teny hoe indro efa mitsangana eo am-baravarana ka mandondona, raha misy mihaino ny feoko ka mamono varavarana dia hiditra ao aminy ka hiara-misakafo aminy ary izy amiko. Dia isan'andro mihitsy Andriamanitra no mandondona eo amin'ny varavaran'ny foko sy ny fonao. Maniry sy miangavy izy mba hoenona ny feony, dia mipalahelo fa indraindray zasainao variana mihaino feo hafa, feo any ivelany, eran'izao tontolo izao, dia feo tsy mahasoa akory anefa, fa Andriamanitra isan'andro mandondona. Andeha izay toe-javatra mety miseho eo amin'ny fiainantsika dia avela ho antso iantson'Andriamanitra asainao hiverina, hiaino azy, anaraka ny torolalana avy aminy, ireny fitsapana, fizahan-toetra ireny no amerina asainao izany hitady sy hiaino ny feon'Andriamanitra, fa fohy ny fotoana manko. Ka raha mba renao ireny feony dia araraoty fa izany no jiro hanazava ny lalana eo amin'ny fiainanao. Izany hoe ireny zava-mitranga amin'ny fiainana ireny no feon'Andriamanitra miantso asainao hiverina aminy, dia hampandroso azy indray zasainao hitantana sy hifehy ny fiainana. Dia amin'izay fotoana izay azonao atao ny miantso azy mivantana, manasa azy hiditra mivantana ao amin'ny fiainanao, hanjaka amin'ny fonao, satria izany raha teo no ireny mba hanomeza ny fiadanana ho azy ho anao. Ka farany ary, rehefa hay hoe izay ny feon'Andriamanitra, ny ampirisihana asainao dia miaino tsara marina. Rehefa tanteraka sy tanteraka ao no hoe mifandray amin'Andriamanitra, mianatra ny tenin'Andriamanitra, manaiky ny toe-zavatra eo amin'ny fiainana, hitarika asainao hiverina sy hiaino an'Andriamanitra, dia hiaino tsara. Miaino tsara araka ny mahatsara azy dia hoe miaino araka ny tokony ho izy. Efa fantatrao fa raha miaino tsara zasainao dia mifantoka tsara ny dikan'izany. Ary tsy miaino amin'ny sofina fotsiny fa miaino amin'ny saina sy ny fo, mijery sy mandinika ary manapa-kevitra. Raha miaino olona miteny dia tsy manelingelina na manapaka ny tenin'ny olona, fa tena hoe liana, avela ny zavatra atao ary vonona ampiatra izay tenenina dia ho toy izany koa eo amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra
miaino tsara, manaiky, mankatoa dia ampiatra izay tenenin'Andriamanitra. Maro ny olona ao amin'ny baiboly izay nanao toy izany ary azontsika alaina tahaka ny amin'ireny olona ireny izay tsy nametra-panontaniana akory, tsy nila fanazavana fa avy hatrany tena naiky. Ohatra izao ilay vehivavy mpitondra tena tao Zarefata, tantaraina ao amin'ny Mpanjaka voalohany toko 17. Ohatra i Abrahama, nasaina nifindra toerana dia nandeha. Maro ny ohatra ao amin'ny baiboly fa Kristy ihany koa rehefa tonga nofo dia nanaiky nitondra ny hafatr'Andriamanitra tetỳ tany. Fihainoana tsara avokoa no anton'izany. Ka zasenao ihany koa hoe andeha hampiatra, hiaino tsara, anaiky izay tenenin'Andriamanitra fa andraisana tombontsoa manko ny fihainoana. Rehefa mihaino an'Andriamanitra zasenao dia mahazo fahasambarana. Andinin-tsoratra masina farany izay ho vakiako anao ny Luka 1:12 andininy 7:20. Izao no lazain'izany Luka 1:12 andininy 7:20 izany hoe fa izy nanao hoe eny tokoa kanefa mainka sambatra aza ny mihaino ny tenin'Andriamanitra ka mitandrina izany. Izany hoe raha atao tahaka ireny formule any ampianarana ireny dia hoe mihaino tsara plus mitandrina na hoe manatanteraka égale sambatra. Zasenao izany raha mihaino tsara, mitandrina sy manatanteraka n'izay tenenin'Andriamanitra dia sambatra no vokatra izany. Ahita fahombiazana, fitahiana, fifaliana, fandresena, fiadanam-po no entina miatrika ny zavatra rehetra ka inona moa no irina, inona no antenaina tsy ny amin'izany ve Andriamanitra koa maniry ny ananako, ny anananao fiadanana andeha hiaino tsara. Tsy haino fotsiny amin'ny sofina fa andinika, anaiky, anatanteraka dia ho sambatra, ankatoa ary ho tia an'Andriamanitra. Mino aho fa sitraka ao ny hoe ankatoa, ahita fitahiana amin'izay fanarahana ny sitrapon'Andriamanitra izay ka isan'andro manomboka eto nanaovanao fanandramana vaovao hanamafy orina ny fifandraisanao amin'Andriamanitra dia hivavaka hatrany fa ankehitriny aloha andeha izaho no hivavaka ho anao. Hivavaka isika. Andriamanitra, saotra ny amin'ny hafatra feno fitiavana omenao. Ampio zaho sy namana ity mba hiaino tsara, azoto hifandray aminao ary ankatoa izay teneninao dia ho sambatra. Nanao ny sitraponao ary hiaina fiadanana ihany koa ao aminao. Mitahizo namana izao sy izay mety olana eo amin'ny fiainany mba ho vahanao. Saotra indrindra fa amin'ny anaran'i Jesosy ny vavanay. Amen. Dia maniry ny fiadanam-po avy amin'Andriamanitra no ho tsapanao manomboka eto amin'ny fiainanao satria ianao hiaino tsara. Mandra-peo anaroloha.